solombavambahoaka Andro Ratsivahiny. Erisetra tao amin'ny vehivavy mbola hoela vao fongotra eto Madagasikara. Fizarana vary iray madiko sy menaka 3 kapsily ny fitondrana mihitsy ny tsy mahay mandrindra ny asany ho ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazafy. Mankasitraka anao manaraka hatrany ny fahitalavitry ny MBS amin'izao takariva ny Alarobia 7 ny volana febroary ny taona 2024 izao ka manolotra ny araba ary tomboky lahy sy tomboky vavy. Ny fampitaona teny amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena anoso any Androany ny syndicat ny mpampianatra taranja EPS manerana Madagasikara. Nampiakapeo izy ireo ary nilazany tsy anakintsony ny fanambaniana tao amin'izy ireo amin'ity taranja iray ity fa indrindra manoloana ny fietsika izay nataona solombavambahoaka IRD iray tamin'ny naman'izy ireo Nzavandremahefa sy Tokotry Marla. Endrika fanalambaraka fanambaniana tsotra izao ary fanimbazimbana ny zon'ny mpampianatra sy ny taranja EPS ireny fietsika nataony ny solombavambahoaka Andro Ratsivahiny ireny ho ny syndicat ny mpampianatra taranja ara-panatanjahantena Androany. Masina amin'ny asanay izahay ho izy ireo ary mahalala ny tokony hitondrana ny ankizy any am-pianarana. Tsy manaiky ny endrika tsindry azo lena atao amin'ny mpanabe amin'ny endrin-drehetra izahay na avy amin'iza na avy amin'iza. Satria ampabe maso amin'ny publika ny fanalambaraka nataon'Andriamatoa député an'Andriamatoa Njara zay tsy izy rehetra no mijoraka etiny fa eritreretra efa mahazo anay mpanabe rehetrarehetra zao zavatra zao. Nalaina baraka pabe maso indrindrandrindra tao anatrehan'ny zanakay ny mpianatra izahay dia mila miangavy mila mahita azy manao fifonana apabe maso manoloana an'izao zavatra nataon'izao eo anatrehany mety anjara manokana ray aman-dreny lehibe zokobenay io eo anatrehan'ireo mpampianatra EPS rehetrarehetra eo anatrehan'ny ray aman-dreny ny mpianatra zay tafitongana tamin'izao zavatra nitranga izao indrindraindrindra eo anatrehan'ny mpianatra zay atom-pisinay mpanabe fifonana amin'ny Facebook ihany koa satria efa nalefany ihany io zavatra io. Tsy azo leferina intsony ny trangan-javatra tahaka ireny hoetrany ireto syndicat ny mpampianatra EPS ireto ka takin'izy ireo ihany koa ny fanesorana tsy misy fepetra io solombavambahoaka io ao anatin'ny komisiona ara-panatanjahantena. Mijanona ao aloha ny resakay fa ny ankoatran'izay dia mbola ho hita eo ihany toy ny hoe fangatanay ny anasorana an'Andriamatoa député ao amin'izany izy mitarika ny komisiona ny fanatanjahantena zany any amin'ny Assemblée nationale. Faharoa mahatsapanahy koa ny fahalalan'ny ray aman-dreny fa ilaina ny taranja misy anay satria maro ireo nanohana anay. Fahatelo hampatevinay amin'ny fanjakana fa mbola ao ange ny EPS ary zay ny afaka manampina amin'ity resaka Covid ty fa nitsinitsiny avy tsy tena ny henona ny hevitray fa fanapakevitra ao atapiny foana no mivoaka hoe zao ny tokony atao na hoe zao ny tsy maintsy atao. Ratsaivina navoaka ny solombavambahoaka Andro Ratsivahiny tamin'ny alalan'ny horonan-tsary tao anaty tambazotra serasera ny fifamaliana nisy teo aminy sy ny mpampianatra EPS anjanany. Voalaza fa noteren'ny mpampianatra io noho ny azakazaka izy kanefa vao avy narary ny Covid-19 hoany izay nifamaly tamin'ny solombavambahoaka moa dia tena navita nanompo azy mihitsy solombavambahoaka io saingy tsy tao anatin'ilay horonan-tsary. Tsy nisy ihany koa ny taratasy fanamarinana avy amin'ny mpitsabo fa tsy afaka manao EPS Ibrahim tamin'ny fotoana io ary fampitoviana ny mpianatra rehetra mba hitovy lenta no tanjony fa tsy sanatr'izany hamono faty ny mpianany. Latsaka katerena tanteraka noho ny fahasairanana sy ny fahantrana ankehitriny ny mponina ao amin'ny komina Sahamamy distrika Anamparafaravola. Isan'ny komina Filamatra nefa ity komina ity talohan'ny taona 2024. Ny Rendriana Arvony, MBS Ambatondrazaka. Komina nisan'ny nahazo tombony betsaka tamin'ny fitondran'ny filoha Marc Arvalomanana ny komina Sahamamy. Ampoly maro ny fotodrafitrasa natsangana ary nahazo sehatra manokana ny tantsaha tao an-toerana. Manaprofy izany ny fikambanana 7 izay nahazo tantsoroka tamin'ny alalan'ny fitetikasa PSDR. Tamin'ny andron'ny président Marc Arvalomanana 4 ka hatramin'ny 20 fotodrafitrasa eo amin'ny 9 no tonga teto aminay. Ao ny éducation pour tous, ao ny sekoly
zay napetraky ny fidy. Ao ihany koa ny hôpitaly ny vokatra avy any amin'ny Cresana. Ao ihany koa ny tetezana zay ny karakaraina, indrindra ny PSDR zay nisy fikambanana 7 ao ny nazo Kibota, ao ny nazo vokatra tsara. Ny aina tokoa ny vahoaka teto amin'ny commune Samamy, ary zay natonga anay nanapa-kevitra fa raha président Ravalomanana ny toetra na miverina eto dia tsy maintsy maka ny lalana voalohany zay anatanteraka ny fifidianana. Ankehitriny mitotongana ny fiainam-ponina ao an-toerana ka mahatsiaro ny filomarika Ravalomanana izy ireo ary maniry ny hijoroany amin'ny fanavotana any Madagasikara. Zao nay raha nijerena ny tanimbary aketo amin'izao fotoana zao dia mbola eo amin'ny atao hoe 300 eo no mbola tsy vita eto aminay noho ny tsify sy ny rano. Ka noho zany izay Samamy dia mahantra satria raha teo aloha teo nanombonomboka tamin'ny 2019 2020 dia niapatra mihitsy ny resaka tsy fandriampahalemana zany ary dia tena nahitana fatin'olona. Ao raha tsy diso mieritreritra reo fa nisy fatin'olona ka maramila reny ary maty noho zay tsy fandriampahalemana zay. Ny olana sedraina vahoaka ato anatin'ny commune Samamy ty dia mila tsy ho zakan'le vahoaka madinika ntsony le fidipiainana ary matetika amin'ny fotoana andavanandro aza ho tanteraka le teny zareo tiliara hoe indray mandeha ihany mihinan-kanina ao anatin'ny ray andro fa amin'ny hariva matory amin'izao amin'ny amaraina mivoaka amin'izao milamina ny fiainako nanomboka teo amin'ny 2010 satria kitsy skolera anisan'ny zavatra nampanahirana teo amin'ireo zanako nianatra ireo na mibolozy rehetrarehetra zany rehefa zavatra niilana teo amin'ny fiainana andavanandro ny mpianatra dia tena nilamina ny sainako satria nanana ray aman-dreny sy filoha tena pitsinjy vahoaka tokoa zahay ka dia izay toko mbola tsy hafoizanay azy hatramin'izao. Mila ny Ravalomanana zay hitsangana ary ray aman-dreny ny firenena malagasy. Araka ny fampahafantarana navoakany teo anivon'ny sampanampamantatra ny mety ho toetry ny andro ny takariva teo dia tany amin'ny distrika ny Bekily no nisy ny ivon'ilay rivodoza Eminaty. Ny ainatrany anefa nitanjany satria dia 520 km isan'ora ny rivotra nentiny izay narahana tafiotra 70 km isan'ora. Mikisaka mianatsy mandrefana izy ka mahafaka 20 km isan'ora. Vinavinaina ivoaka an-dranomasina izao ariva izao amin'ny morontsiraky ny faritra Androity rivodoza ity araka ny voalaza hatrany. Tsy misy fiovana kosa ny filazana fampitandremana hatramin'ny ariva teo. Fa nandritra ny vanim-potoana ny fihiboana no tena nirongatra ny herisetra niatra tamin'ny vehivavy raha ny valin'ny fanadihadiana nataon'ny fikambanana miady amin'ny herisetra tao amin'ny vehivavy. Tafisiakatra hatrany amin'ny 20 isanjato ireo vehivavy nanaovana fanadihadiana na niara-ny herisetra ara-tsaina nandritra ny fihiboana. Onja lalaina Ranaivomanana sy Tahiriny Aina. Misy eo amin'ny endriny maro samihafa ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy toy ny herisetra ara-batana, herisetra ara-tsaina, herisetra ara-ekonomika ary koa ny herisetra ara-nofo. Raha ny valin'ny fanadihadiana nataon'ny Fédération pour la promotion féminine et enfantine na ny FPFE dia tafakatra hatrany amin'ny 20 isanjato n'ireo vehivavy nanaovana fanadihadiana no niara-ny herisetra ara-tsaina nandritra ny fotoana ny fihiboana. Natratra enina amby 20 isanjato kosa ireo niara-ny herisetra ara-batana ary 20 isanjato ny herisetra ara-ekonomika. Tsikaritra hoy avy ao anivon'ity fikambanana ity fa nandritra ny vanim-potoana ny fihiboana ny tena nampirongatra ireo karazana herisetra misy eo amin'ny endriny maro samihafa mianjady tamin'ny vehivavy. Iny fihiboana iny nefany tena nampitombo bebe kokoa ny herisetra teo anivona tokantrano satria sorena ny olona lava le fihiboana dia avy eo koa samy ao tokantrano tsy misy ny vola miditra dia nanao fanadihadiana izahay niaraka tamin'ny UNFPA ny taona 24 nanomboka tamin'ny 20 aprily ka hatramin'ny 20 mai 24 dia ny antotanisa azy tamin'izay dia 20 isanjato n'ireo vehivavy namaly tamin'ny fanadihadiana izay natao no milaza fa hoe ny herisetra ara-tsaina zany hoe violence psychologique no tena maharary azy ireo. Fa nandritra ny rahantsika rehetra nahita nandritra ny fihiboana fa nisy koa ny herisetra zay miatra amin'ny alalan'ny fanolanana zany hoe herisetra ara-pananahana. Le herisetra ara-pananahana dia 7 isanjato ny antontanisa azy tamin'izay fotoana izay.
mbola ho sarotra ny anao foanana ny herisetra atao amin'ny vehivavy eto Madagasikara saingy kosa ezahana ny ampianana izay izay araka izay tratra. Ny anafoana tanteraka ny herisetra ny tonga lafatra tsisy eto tany fa kosa ezahana ny akely azy ary izay na tonga n'le hoe andao iadina ny herisetra andao ho atao ny fanaparitahana ny herisetra ary ny tombony tamty tsy vitany natao tamin'ny fiteny malagasy le fanaparitahana azy teny fotony fa mbola natao tamin'ny fiteny paritra folo. Ny fampahafantarana amin'ny olom-pirenena ny lalàna mifeny herisetra no antoka iray ahafahana mampiena ny tany herisetra eto amintsika. Fa eo ihany koa fampirisihana ireo niarany herisetra mba hasa hitoroka sy hiady amin'ny tsirariny mahazo azy ireo. Mbola maro tokoa manko ireo vehivavy iarany herisetra no mihevitra fa ara-dalàna ny zavatra miantra aminy no ny tahotra na ny henatra amin'ny fomba fijery ataon'ny fiarahamonina. Nisehoana lozam-pifamoivoizana manoloana ny RMA Analakely androany maraina. Fiara-pitatitra 183 iray no fantatra fa tapaka hisatra ka nifoaka mpandehan-tongotra. Araka ny fitantarany olana anatrimaso ny zava-nisy dia avy any amin'ny tunnel Ambohidany kasa hiazo Analakely ity taxi be ity izao tradozy izao. Lehilahy iray mpandehan-tongotra no fantatra fa maty tradrany vokatra izay lozam-pifamoivoizana izay. Ny trangana ain-tranongoavana kosa tao amin'ny tanàna ny Sahatsy, komina Ambodivoanio, distriktiny Mananaravatra, Omaly Tolakandro. Trano manodidina ny 430 no maikila forehitra tamin'izany. Vokany fianakaviana 100 no trabona tsy manan-kialovana. Tsy fantatra mazavatra eto izay tena ny andohany afo raha ny loharanom-bavao hatrany. Ny pejin'ny fanatanjahantena kosa indray amin'ny taranja baolina kitra dia nifindra ao amin'ny Fossa Junior i Dimitri Kalouan raha ny fanambarana navoaka ny kluba ny Fossa Junior tao amin'ny tambazotra Tserasera Omaly. Efa eto an-toerana ity mpilalao baolina kitra malaza ity amin'izao fotoana izao. Ny tenany izay ny lalao tao amin'ny kluba ny Angolema teo aloha raha ny vavao hatrany sy dia ahatra heritaona ny fifanarahanmpilalaovana eo amin'ny kluba ao Mahajanga ity ka iankina amin'ny fahaiza-manao no mety anohizana izany na tsy. Efa tany amin'ny volana Novambra no naka ity mpilalao ity io kluba io saingy noho ny krizy ara-pahasalamana maneran-tany sy ny fikatoana ny sisy tany dia tamin'ity volana Febroary ity vao tonga teto amintsika Dimitri Kalouan. Ny vavaony maresaka iray sampirena dia nisehoana fipoahana goavana tany amin'ny faritra andrefany Burkina Faso tamin'ny fiandohany ity herinandro ity. Trano fitehirizana dinamita ao amin'ny toeram-pamokarana volamena iray any an-toerana no nitera-doza tamin'izany. Olona ampolony maro no maty sy naratra vokatra ity zava-niseho ity. Mialy Rary Nombana sy Mathieu Prince. Olona mahery ny 90 no indray namony aindy ary tsy latsaky ny 70 ny isan'ireo naratra vokatry ny fipoahany toerana fitehirizana dinamita ao amin'ny toeram-pamokarana volamena iray any Kombiro any amin'ny faritra andrefany Burkina Faso tamin'ny alatsinainy teo araka nisy vonjomaika nivoaka Omaly. Mbola tsy voafaritra kosa hatreto ny antony nahatonga izay fipoahana izay. Fipoahana nateraky ny trano tao amin'ny toerana fitehirizana kitay vita amin'ny dinamita no sady biro fantoroana volamena no niteraka izao famoizana izao ho ny fanazavan'ny mponina iray ao an-toerana. Nampiorakototra ho izy ny zavanseho satria dia nianjera sy maikila forehitra avokoa ireo azo teo amin'ny toerana nisehoan'ny loza. Araka ny loharanom-baovao dia 520 ny vatana mangatsiaka hitan'ny komisera iray tany an-toerana nandritra ny fidinana ifotony sy ny fitsirihana nataony alatsinainy ifo Omaly dalata. Mamafitsiny teo anivon'ny hopitaly any an-toerana kosa fa nisy vehivavy sy ankizy tamin'ireo niaran-doza ireo. Ahina ny mbola hiakaran'ny isan'ny trangam-pahafatesana satria maro amin'ireo maratra no mbola atahorana mafy ny aindy ho hiatrany ny voalaza. Lidina tany an-toerana nijery fotony ny zava-nisy ary nanokatra fa nadedina mikasika ity raharaha ity ahafantarana ny antony nahatonga izany fipoahana izany ihany koa moa ny mpampanolalalana ao amin'ity firenena ity. Ny loharanom-baovao an-trano nahafantarana fa vao tamin'ny zoma lasa teo no nisy olona roa maty ny hotsahan'ny tany tao amin'ny toerana misy volamena ao amin'ny tanàna Tsimoni Kolo. Na dia eo aza ny fandrarana ny fandoroana volamena izay miteraka fihotsahan'ny tany amin'ny izanaina matetika miady mafy amin'ny fifehezana ny fitrandrahana volamena ataon'ny olona roa etsy sy iray tapitrisa ny manam-pahefana ao amin'ity firenena ity. Marina fa lasa vokatra fanondrana voalohany any Burkina Faso tao anatin'ny 12 taona mahery izay ny volamena
raha toka ny fanondranana landy azo na ny coton no nampalaza ity firenena ity deo aloha. Tsy misy afa-tsy ny faniliana andraikitra trano ataon'ny fitondrana ankehitriny rehefa misy ny tsy fahombiazana ka miteraka fafambaraka sy mahatonga sainan'ny vahoaka malagasy. Nanamafy ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazafy androany fa tsy fahaiza mitantana ny misy eto amintsika. Charmano Menjanahary, Manora Andriamalala. Nilaza indray ny avy ao anivony ny ministeran'ny mponina fa misy manodikodina ny fanampiana tokony omena vahoaka mba hitsinjovana ny sosialy ao anatiny olana trehan'ny vahoaka any amin'ny faritra izay nilalovany Rivotoza Batsiray iny. No mafisy ny tao anatin'io fialan-tsiny io fa nisy vary 80 taona nalefa tany Nosvarika saingy ahina ny fisiany fivarotana izany teny ivelany. Tahaka izany ihany koa ny tao mananjary ho hatrany ny fanazavana. Tsy vao androany anefa no nainona fimenomenomana isaky ny misy fizarana tahaka izany ataony izao fitondrana izao. Profony zany ny olana niseho teto Andrenivohitra nandritra ny fizarana fanampiny ho an'ny amiana ara-pahasalamana sy ny vahoaka ny gazana tao anatin'ny fiboana ireny. Tsy fahaiza mitantana no zava-misy ary tokony ambara vahoaka izany hoy kosa ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazafy. Fialan-tsiny lava no entin'ny eo anivon'ny ministera ohatra ny ministeran'ny mponina sy ny eo anivon'ny PNCRC izay fantatsika fa efa miverimberina ary asa tokony efa fanao andavanandro no atrehan'ireo departementa ireo kanefa dia mandrakizao dia mbola tsy voafehy ihany izany fomba fiatrehana ny sosialim-bahoaka izany ka ny fahitana azy dia miariary ny tsy fahaiza mitantana izao fitondrana izao ary ihany koa tsy fahaiza mandrindra amina sehatra vona izay atao hoe ilaina fahaiza manao akingana mihitsy. Isan'ny faniliana andraikitra nataon'ny ministera ihany koa anefa nandritra io fanazavana io ny filazana fa tsy tokony hitazam-potsiny ny fahorinan'ny vahoaka ao aminy ny solombavambahoaka ny Kongo izay efa nisy olana amin'ny ekipan'ny fitondrana amin'izao vokatry ny fitakiana ampitsarana tetikasa televerika. Tanteraka no mandray ny fanampiana avy any ivelany ary koa afaka mampiasa ny volam-panjakana amin'izay fanampiana amin'ny samy malagasy amin'izao fotoana izao fa tsy ny solombavambahoaka. Ny solombavambahoaka dia mazava ny anjara andraikiny ao anatin'ny lalam-pandroenana fa dia mandany ny lalàna ary koa manao ny fanaraha-maso ny asan'ny mpanatanteraka dia ny gouvernement zany. Anjaran'ny solombavambahoaka no mitondra fanamariana na tsikera mahakasika ny fitantanana raram-panjakana eto amintsika. Raha tsy aivina dia efa herinandro taoriny ny fandalovany ilay Rivotoza Batsiray iny no efa nampimenimena ny mponina ao mananjary ny tsy fahazahoan'izy ireo fanampiana. Eny fa na dia efa nandalo tany an-toerana zay ihany Rajoelina. Vary iray kapoaka sy voane mba tapaky ny Madiko no nambaran'ireo mponina fa mba fanampiana azon'izy ireo herinandro aty aoriana. Ny tao Ikongo moa dia iny menaka 3 kapsily sy vary iray Madiko iny no azon'ny vahoaka izay fantatra ankehitriny fa nampiatsona eny anivon'ny mpitandron'ny filaminana ilaina moka ny sary sy ny vaovao io raha ny vaovao azo avy any an-toerana hatrany. Tsy misy lanjany amin'ny mpitondra ankehitriny intsony ny fahoriana sy ny fahasika ny fiahina ara-tsosialy sy ny fiahina ny sosialim-bahoaka izay hatrany. No mafisiny nandritra ny fanehoan-keviny fa mbola hitsohy izao zava-manjony tsirairay sy ny isan-tokantrano izao raha tsy mbola mifoha amin'ny torimasony. Maika amin'ny serasera nahitra ihany ilay olona omenan'izy ireny. Inona kay ny olana atsohy izy tonga dia zareo dia alefasa azy mody fa le olona mbola sinareo fitetaka amin'ny tany eo na sinareo mitsangana mijajirika orinan'ilay zatra amenareo tena amiko reny imilenareo total le olona ny soronareo mihitsy ny voninahitra maha-olombelona n'le olona isoronareo anatin'ny reny nareo mietrehitra hoe manao eraera dia makasary dia ao anatiny fa zay mahita ty ivelany tompo koa amin'ny mahamalagasy any tena koa zany ny soronareo ny voninahitra le olona humiliation total reny amiko fa tsy fanomezam-boninahitra anazy marina sahirana izy dia ampio fa aza sinareo mijajirika amin'izay tianareo atao hoe le olona fa omeo anazy zatra tokony anazy dia lefa azy mody izy raha teo koa nge mba misy fotoana ho ataony. Anisan'ny tompon-daka amin'ny fanovana mpikambany gouvernemanta ny fitondrana ankehitriny raha ny loharanom-baovao dia irosona amin'izay fanovana izay indray izy ireo amin'ny herinandro ity mampametra-pantany amin'ny mpanao politika ankehitriny ny hoe tena tombontsom-bahoaka ve no hanovana ireo mpikambana sa fizarana seza mba ameny posy indray. Toy izao ary ny vaovao tateriny Germano Menjanahary sy Manora Andriamalala. Ny faefatra amby roapolo ny volana janoary 2024 no nijoro ny gouvernemanta voalohany ho any ity fitondrana ity ka ny prime ministre Antsay Christian izay nivoaka taorian'ny tolo ny solombavambahoaka teo amin'ny 70 no voatendry hitantana sy hitarika izany.
ka ny faefatra amby roapolo ny volana jolay 2024 dia efa nisy ireo ministra ny esorony toy ny ministra kana ho tanterana ity. Indrony solona angamba zay raha tsy diso ny ministry ny varotra sy ny fanarana industrie fantonora inona moa le izy to vao maika miakatra ny PPN sy ny akora rehetrarehetra ilaina amin'ny fanorenana. Ny vana indro ngamba raha tsy diso ako ny secrétaire d'état amin'ny gendarmerie sy ny tany sy ny filaminana anatiny fa ny zavatra reko sy hitako amin'ny gazety dia isan'andro vao maika mitombony tsy fandribalemana. Ny vana indro ny ministère travaux publics fa zavatra hita dia vao maika miapotika ny lalana dia ministère ny mine indray mandeha sa indrony solony iny dia hatramin'izao moa tsisy solony io fa 4 kilo zany volamena tafavoaka ny ivelany any fa vao malinomaly dia mamoaka indray ny gazety any Comore hoe misy 2 kilo sy 200 grama ndray avy aty Madagasikara ny tafavoaka any ary tratrany ray. Ny ministry ny Jirama indrosa ny telo ny solona fa manahoana kay vao afaka ve le délestage dia mahazo rano fisotro ve ny olona dia ministère ny rano hoe sy ny fidiovana sy ny fahadiovana efa ny solona indro fa manana rano ara-dalàna ve le vahoaka. Ministère ny tanora ny solona indro dia nasina ministra lefitra mihitsiny dia tsy haiko hoe niteraka fampandrosoana ngeza be amin'le tanora ve zany dia mahita asa ve le tanora sa manao inona le tanora ohatran'izany a ministère ny tontolo iainana. Ny tontolo iainana nge tsy atiala fotsiny raha vao miresaka tontolo iainana zany ianao dia ny rehetrarehetra mihitsiny a voasaronao anatiny daholo na ny trano petrahanao aza dia efa anatin'ny tontolo iainanao iny dia manahoana zany le tontolo iainantsika iny fa zavatra tsapako vao maika miamikorotana ambony ambany any. Ny ministry ny transport sy ny météorologie fa solona indro koa dia manahoana ny transport tsika neto ny aramady iny totra nanjavona maty any efa solona indro koa ny ministère ny tourisme fa ny tourisme eto Madagasikara nge maty tanteraka ary mampimenimenina avoaka ny Anosy Be. No mafisy ny tipanao politika ity hatrany fa efatra any amin'ny fampiatsoana servô izay nataony ny fanjakana izao no efa hita taratra ny tsy fiomanana sy ny tsy faiza mitantana an'ity firenena ity. Fitondrana tsy niomana anika ny kinamanamana no manjaka amin'ny fanendrena ny mpikamba ny gouvernemanta sy izay tantana ny firenena fa tsy misy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka izany. Ministra Dimeo amin'ny ankapobeny no tsy niala mihitsy tao anatin'ny gouvernemanta hatramin'ny atombohany ny faefatra amby roapolo ny volana janoary 2022 dia ny ministry ny fiarovam-pirenena, ny ministry ny asa sy ny lalàna sosialy izay napetraka hitantana vonjomaika ny ministera ny fitsarana, ny ministry ny fanajariana ny tany, ny ministry ny serasera ary ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro ankehitriny. Raha eo ihany koa ny ministry ny fizahantany izay isan'ny mampametra-pantanina ny maro ankehitriny ny hoe tena mafeny asany ve sa misy antony manokana no tsy mampiova azy ireo. Ilaina ny firosoana amin'ny fanaovana fikonan-doam-pirenena izirena vahaolana manoloana izao fahasahiranana iainany ankamaroany malagasy izao. Tokony atao mialohan'ny fifidianana no hanaovana izany hialana amin'ny mety korontana ho ateraka izay fifidianana efa mamofopofona alabato ity onjalalaina raha naivomanana sy tahiriny aina. Na ny fiarahamonim-pirenena na ny antoko politika eny fa na ny olon-tsotra azy dia hita fa samy mangataka ny hanaovana fikonan-doam-pirenena manoloana izao fahasahiranana manjo ny vahoaka izao. Raha tsy ahivina moa dia ny avy ao anivon'ny Rodiben'ny Mpanohitra na ny RMDM izay tarihin'ny filoha Marika Ravalomanana no efa nilaza hatrinela ny tokony hirosoana amin'izay fanaovana fikonan-doam-pirenena izay. Fitsinjovana ny tombotsoa iraisan'ny vahoaka sy ny tombotsoa ny firenena no antony hirosoana amin'ny fanaovana fikonan-doam-pirenena. Ty fivoriana ity zao dia everiko fa raha miavinavina izay mpanohitra dia tsy eo zay fotrany manotoana amin'ny fanjakanany eo kanefa rehefa dinina ny zavatra henonao dia nareo ary dia fa milaza teo hoe ny akabiazan'ny olona miteny dia milaza tolo fa alefasy ny fampihavana-pirenena fa misy tsy mety. Le fihavanana malagasy amin'ny ankapobeny mihitsy ny tokony ho velomina aloha ary io fihavanana io dia tsy mandeha ho azy amin'izao fa io fihavanana io dia mitondra firaisan-kina. Zay ny zava-dehibe sy heverina fa tokony velomintsika dia miaraka mikondro tsika mijeriny hoe inona ny fomba atao azahoana manarina ny firenena ka mangetaheta le malagasy fampandrosoana mangetaheta filaminana ary mangetaheta ny mba hisininy any tokantrano ho andeha araka ny tokony ho izy tsy zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao sarotra ny mandainga fa zay ny zavatra misy eto amin'ny firenena. Maro ireo zavatra tokony hovaina eto amin'ny firenena mba hafana mametraka fitoniana indrindra mialohan'ny hirosoana amin'ny fifidianana. Tsisy fifidianana ho ekendrehetra sy mangarahara eto raha tsy mipetraka aloha ny fampihavana-pirenena. Tsotra sady fohy ny tanjona dia misy zavatra tsara hovaina eto amin'ny firenena indrindra fa hitodiana kokoa any anatin'ny fampihavanana sy ny fitoniana. Any amin'ny firenena kafa
ny prime ministre dia ny faharoa tamin'ny candidat izay no entiny tao anatin'izany zany hoe fandraisana andraikitra tena fitiava-tanindrazana andresahana tokony misy nyfandraisana andraikitra zay tsy maintsy ezahana hozaraina ho an'ny rehetra tsisy tanjona politika ao izay tsy atoko politika fa izay kosa mahita hoe misy ny tokony olona mahay mifampiresaka be dia be ao nivon'izao aka ezahana ho ampitaina tao anatin'izay rehetrarehetra zay dia maro moa namaly ny antso androany tontosandroany ny andian'ny faharoa amin'ny fahaiza na ny fandraisana andraikitra ezahana ho andrehetra izay nandraisany avy eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena anjara fitenenana tazana nandritra ity fikanandoty ihany koa ireo mpanao politika pomba sy mpanohitra ny fitondrana ny vaovao makasika izay lafi ny fifidianana izay atrany sy dia nanohy ny hevina makasika izay ihany koa fa indrindra ny tokony irosoana amin'ny fitsipidalao madio sy mangarahara ny avy eo anivony KMF no hoe fanabeazana olom-pirenena zavandre mahefa sy toky raha marolahy araka ny voalazan'ny lalàna dia isaky ny 10 taona no tokony havoazana tanteraka ny lisym-pifidianana eto Madagasikara. Tamin'ny taona 2014 no nanavoazana izany farany ka tokony efa iroso amin'izany isika na dia efa tamin'ny taona lasa aza no tokony nanaovana izany hoy ny avy eo anivony KMF Knoe androany. Ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena tokoa dia niteny tamin'ny 9 novambra 2024 ary tsy laza zay hoe zay no niteny voalohany izany fa niteny mihitsy zay fa ny refonto ny tokony ho atao satria fantatra fa isaky ny 10 taona naovana azy raha tokony tamin'ny taona lasa dia ino moa anjaran'ny fanjakana fa na eo ary ny CNI fantatsika tsara fa mbola ny fanjakana no mametraka ny lalàna ary avy any amin'ny fanjakana mihitsy moa zany raha namoaka didim-panjakana mahakasika ny zavatra rehetra mahakasika ny CNI dia ny CNI mpanatateraka na dia hoe mahaleo tena moa ny voalaza azy fa avy any amin'ny fanjakana foana zany ny hevitra rehetra na dia hoe manome sosokevitra ka iny lasa mifampiandry dia anjarantsika rehetra sy zay no ilaina mihitsy moa ny siny zay le refonte zay mba tsy siny fanamizatsiny amin'ny resaka doublon. Tsy misy olana mihitsy ho iatany ny KMF Knoe ary vao mainka aza mahatsara zavatra ny fisian'ny fikoanando nasionaly eo amin'ny hery rehetra eto Madagasikara mba andinihana tsara ny tokony atao ary mba fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra no misy eto. Ny fikoanando pirenena tsy misy maharatsy azy satria no akanany hevitry ny hery rehetra fa tsy hoe miankina amin'ny antoko politika fotsiny fa tsy misy maharatsy azy raha tsy maintsy fanjakana foana moa no mitarika afaka ny anao an'izay fa le hoe lazaintsika hoe crise niny fantatra matetika moa ny zava-misy eto amintsika aorinan'ny fifidianana no isiny zay zavatra zay na mety misy koa alohan'izay alohan'ny fotoana ka io an'ny mpitondra tokony aiaina ny feom-bahoaka fa tsy voatery ny feon'ny mpanao politika fa mihazo enona tsara mihitsy ny feon'ny mpanao politika hoe atraizy zany lazainy zany fa tsy zay hoe za tsy ilaza hoe sitraky ny fony na hoe zay anazy ny fahefana dia zay tiany atao fa tsara ny miaina. Io fikoanando nasionaly io zay efa notakiny ny antoko-panohitra hatramin'izay natao izany mba hisian'ny adevitra malalaka ho an'ny rehetra ary mba tsy hisian'ny fanapa-kevitra tokana sy mandeha ilona ka mety hiteraka disadisa sy korotana ao arian'ny fifidianana. Anisan'ny teboka nisongadina tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany nanantsika fona ny solomavambahoaka fefetra lalamizafim-bololona ny fomba mamoetra ny seo tamin'ny boribory tany fahadimy nandritra ny fanaovana lisym-pifidianana izay nifarana vonjy maika ny 12 febroary lasa teo. Ny andindin'izay ary finitiny Ando Miaratiana sy Andra Kotomalala. Nisedra olana tamin'ny fanatanterana ny fanavaozana ny lisym-pifidianana ny tao amin'ny boribory tany fahadimy raha nitatitra natao ny solomavambahoaka fefetra lalamizafim-bololona androany. Nisy tamin'ireo fokotany taontoerana toy ny teny André Sory sy tsara honenana no tsy nisy lisitra tonga ka tsy nafahany olom-pirenena nanamarina sy nanoratra ny anarany. Tranga hafa kosa no nisy tao Ivandry satria dia niarany itsindry ny sefo-pokotany ampiditra olona ivelany anaty lisym-pifidianana. Kajikajy politika sy fomba fanao maloto no azantika anjandra ny fanazavana. No mafisiny ity solomavambahoaka ity fa tsy misy afa-tsy ny fanaovana refonte no mamaniolana. Tsy manana finiavana anatanteraka izany mihitsy anefa ny tompon'andraikitra voalohany tokony hanao izany noho ny antony maro. Atao zay rehetra sakatsakana amin'ny endriny rehetra satria zay le toromarika azo tsy mametsiny an'le filoam-pokotany mametsiny ihany koa nefa amin'ny ampahany satria mafy loatra le tsindry ataon'ny olom-boafidy mafy loatra ny tsindry ataon'ireo olom-boatendry izay ray petsapetsa amin'ny kajikajy masiso miova daholo rehefa mahazo fahefana
miova ny toetsaina, tsy mahazaka fahefana, tsy mahazaka voninahitra, tsy mahazaka toerana. Na ny sasany mba nieritreretina fa anirina indray ny mampivandravandra raha mbola solotena, raha mbola tany anivon'ny firaisamonimpirenena ny solotena ny filoalefitry ny seni amin'izao fotoan'izao dia gaga izahay raha nandre fa mbola fa maninona tsy tokony firosoana ve ny resaka refonty izay voafaritry ny lalàna, tsy misy fialana azonao atao io. Anjaranao no mitaky mamolavola manao préparatif araky ny teninao hoe zay no mametraka olana, fa ataovy ny asanao dia atakio ny tetibola takina ilaina amin'izany andre matoa filoalefitry ny seni sy ianareo rehetra ao amin'ny seni, fa ianao lasa toy ny miaro, lasa toy ny avocat ny seni sy le fitondram-panjakana ianao hoe tsy misy ny vola. Ankoatra io, anisan'ireo nisongadina tao anatin'ny ity fandarana ity ihany koa ny mahakasika ny tontolo ny fitsarana eto Madagasikara. Maro loatra ireo tsindry mahazo ny mpitsara araka ny fanambarana natao ny sendika ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM Omaly izay nampitandrina sy mitaky tsy misy atakandro ny anatsaharana ny fitsabana amin'ny raharaham-pitsarana malagasy. Dingana lehibe ary antokafana mametraka ny rafim-pitsarana tsy mitanila sy ny faleovantena ny fitsarana ny antom-pisijoroan'ny sendika sy ny mpitsara malagasy. Fa tena hoany amin'le fanjakana tandalana, hoany amin'le fanjakana tsara tatana, hoany amin'le ady amin'ny kolikoly ary ametraka amin'izay tena hoe mangarahara hoan'ny fiainan'ny firenena izay sy le fahaleovantena mpitsarana izay, le antom-pijoroana sy le antom-pijoroana izay ataony ny sendika sy mpitsara malagasy. Mba hiala amin'le hoe ampiasaina ny fitsarana mba ho fitaovana politika hiarovana mpitondra ny sezana. Aleo kosa mba tena hipetraka amin'izay ny amin'izay hoe lafi-pitsarana azo ny rehetra hitokisan'izay. Dia mba fitsarana iray équitable, équité mametraka amin'izay zo izay. Dia tsy mitovy ny any hoe fitsarana natao amin'ny tondra fanjakana fa fitsarana tsy natao ho an'ny vahoaka tsotra, fa fitsarana natao ho an'ny rehetra ary ho fialokalofandreo izay manandrara izay mety mikaroka ny rariny sy nitsiny ao anatin'izany fitsarana izany. Lafin-javatra maro no voaresaka tao anatiny ity fandarana ity androany mahakasika indrindra ny raharam-pirenena ankehitriny toy ny fitantanana ny fiatraika ny rivo-doza, ny fiarany-miasa ny Madagasikara amin'ireo mpamatsy vola sy ny maro hafa. Dia izay indray ary no mba nakatona am-pejany fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Aorian'ny Global News no nanarahanao ny fandaharana sahy vahiny amin'izany ny filohan'ny antoko natiora ho an'ny faritra Analamanga. Aorian'izay kosa no anarahanao ny horonan-tsary The Witches. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitsindray tompoko.